Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alléluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray rasina vavamalaro ny onona amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia faly be indray tena komiona aminao eto androany anatin'izao fandarantsika. Vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana Andramoka Izaho a, ny Aky Radio a, ny mpikambana anatin'ny groupe izay maresy a. Faly indray miaraba antsika rehetrarehetra izay tonga tratranjo eto androany, ary miarabanao ary manona fiadana tompo amintsika tsirairay avy. Dia raha androany no vao tonga miaraka aminay eto a, dia teteny aminao hoe tonga soa ianao a, ary teteny aminao koa tsika sendrasendra koa no natongavanao eto. Tena misy raha ilan'ny tompo anao a, maretatra amin'ny farany. Matoky a fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity a, ary tsika sendrasendra ianao e. Tena za mihitsy fa rendez-vous anao sy Jesosy a, ity fandarana ity, itenenany aminao a, ipitsihany aminao, ampahirezany anao. Ka dia maretatra amin'ny farany. Adiny iray sasany moa ny raha antsika eto a, dia matoky a fa adiny iray sasany tsy ho very maina akory na dia efa alina aza ny andro. Ny tomasy izay afonao ane a, Andriamanitra hanonitra an'izany amin'ny fomba izay tsy takatry ny saina, ka dia tahin'ny tompo a tsika menakavy. Ranabavintsika Erika no niditra voalohany teto a, tamin'ity androany ity. Ranabavy Erika izay zatra mpiaraka amintsika eto moa zany, dia izay tonga voalohany moa zany dia mahazo tsodrano izay omena rehefa tonga ohatr'izao a ianareo. Tsodrano Ranabavy Erika dia izao no tenin'Andriamanitra miteny manao hoe ao amin'ny Isaia 4:20 Ranabavy Erika no teny omeko anao androany a. Ao amin'ny Isaia 4:17 manao hoe ny saina tsy miovaova dia arovanao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy. Matokian'i Jehova mandrakizay, fa Jehova Tompo no vatolampy mandrakizay. Dia matoki an'i Jehova ianao Ranabavy Erika, zay zany ny afatra ho anao androany a. Matoki azy a, fa tsy ho diso fanantenana ianao a, raha Jehova Andriamanitra no atokisanao. Saina tsy miovaova dia arovany amin'ny fiadanana tanteraka. Aza miovaova ny sainao a, satria matoky anao tsy hiovaova dia matoky an'i Jehova ianao. Tainy tompo Ranabavy Erika, Isaia 26:3-4 ny tsodranonao a androany. Tainy tompo Ranabavy Erika, mananakazy Rahalatojo, ery Ranabavy Zamina kamaradin'i Jesosy, Ranabavy Lina artisan'eto Madagasikara, Felana Rakoto, Soanina Fabiola, Koda Leonie, Kodanila, Aingolerina Andrenasolo, Tainy Jesosy, Razanaso Sylvie, Zamina kamaradin'i Jesosy, Lovlitina, Aimé, moa ny tena anarany, Aimé Lovlitina, Kadaka, Marina Tiana, Lovlitina, Marijo, Tina Rakoto Arzaka, Olgaran'Orso, Tainy tompo Soameva, Ranabavy Rosemina, Nambintso Makrina, tsy Ranabavy Nambina, tsy ry Amboaramiela moa nareto amin'ny Facebook. Ito dia Raonso, izy koa Tody sy Jesosy mandrakizay efa narabaiko teo. Dia izy koa mbola tsy voaraba.
Ravaka Nana, olabavy Naël, Jonathan, Rantalina Marie Charline, Ranabavy Lina, Razana Monika, Sandolany Irina, Eliana Miarniena, Ranabavy Miaja, Jesosy Mpandresy moa ianarana eo, I Bert Sava, Mami, Rodine Marie, Yama, tonga soa ihany koa ranabavitsika Iangony Irina, Erika Anatra, Mampionina, tonga soa daholo isika menakavy dia matoky simina fa atratra faranareo dia fampahereto indray isika tainy tompo daholo. Milo zavatra rehetra aloha milo ny amboantsika tanteraka ny dihira, ny toriteny famelabelarana dia tsara raha perakitsika ampitan'Andriamanitra ny fotoana fa andao mpanjosika ranabavitsika Fabiola, izy no hitondratsika ao anaty vavaka fanomboana miaraka amin'ny fotoana ampitan'Andriamanitra. Tany tompo ranabavy Fabiola, anao avy hatrany ny fitenenana ranabavy Fabiola. Amen. Soirée Fabiola, miandrika antsika azafady, somary miraikiraikitra kely ny connexion antsika. Dawari. Ranabavy Fabiola, anao ny fitenenana. Miaratsiny kely tsy haiko ny connexion any aminareo fa ny aty aminay aloha dia mikagana. Hatramin'ny omaly anisan'ny tsy nampisy fandaharantsika omaly nisy panina ny connexion taty aminay. Ao ary ranabavy Fabiola, anao ny fitenenana. Halleluja, dia mankasitrika indrindra pasteur nanome fitenenana tahi tomponareo mianakavy kely dia tahi tompo ihany koa tsika rehetrarehetra izay mpanaraka sy tapoka ity mba afaka fiambenana na akiradio andramika izahao nezaneza ny toerana misy ianao na ty ampitan-dranomasina na ny Madagasikara. Fiadanan'ny tompony no anapaka isatokantrano isambatan'olona amin'izao ora sy fotoana izao dia mbola iara ivavaka retsika riavana malala ametraka ny fotoana eo ampelatanan'Andriamanitra, mbola iara ivavaka retsika tompo. Jehovah-Andriamanitra raina izay tsara indrindra ho mbola faly misaotra sady midera manome voninahitra ny naranao masina izay satria lehibe tokoa fitiavanao anay, nierovanao sy ny tantananao izay tompo malalo nandritra n'iny herinandro lasy iny anatratra zao herinandro vaovao izao indray. Misaotra tompo malalo noho ny fahasoavanao, fantatra tsara fa tsy nierinay natanjaky tompo malalo natozao anay fa nierevy taminao noho ny fitiavanao sy ny famondramponao mbola fahanay miaina sy mijoro amin'izao fotoana izao ka dia voninahitra ny eo anao reriany Jehovah-Andriamanitra ary indro misaotra anao koa Jesosy malalo ny fahatanterahany fotoana izay nanaovanay fifadikanana nanomboka hita amin'ny sabaty iny ary niafara ho maly hariva lahady izany. Fantatra tsara fa niasa teo foana ianao nanome hery anay, nanome tanjaka alohanay na dia teo aza ny fifadinehana fa nahazo hery vaovao indray izay na tsara fa tena hoe feno ny fanatrihanao tamin'ny nandritran'izany fifadikanana izany. Nanome hery anay ianao, nanome tolo-tsaina vaovao anay tsirairay avy ianao Jesosy malalo. Fantatra tsara fa tsy mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny izay alokan'ny vavanao Jehovah-Andriamanitra ka dia ninonay zany ny teninao zany tena hoe fantatra fa tena marina tokoa zany fa tena na dia teo aza tsy fihinananay sakafo. Fantatra tsara fa tsy hoe tsy manakany kohaniny zahay fa zany ny teninao hoe tsy mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny izay alokan'ny vavanao ka tena voky zahay tamin'ny alalan'izany fifadikanana izany, voky ny teninao, voky ny fanatrehanao zay ka dia isaorana ianao zany Jehovah-Andriamanitra ka dia ankehitriny koa dia mbola mitohy hatrany ny fanompona ianao, fanarahanay dianao ary mbola mamono izao fotoam-bavaka amin'ity alina ity izay ary miatory koa zahay amin'ity ora sy fotoana izao tsy hoe za tsy mahay matory fa anao sitraponao Jehovah-Andriamanitra satria tsara loatra ianao sady mpanao ny tsara avy aminao ny antom-pivelomanay tsy ianay tsy idera tsy ankalazany anaranao Jehovah-Andriamanitra ka dia mesa mahery amin'ity fotoana amin'io izao ianao aoka ny mpanomponao izay tondra ny teny eto androany ny fanahinao masina no nametraka ny teny, ny fanahinao masina koa hanazava zany teny izany, amela belatra zany teny izany ka ny fanahinao masina ny teny ny vavan'ny mpanomponao sy anendry ny lelan'izy ireo mba hafana izy ireo teny araka ny sitraponao ka dia mesa mahery amin'ity ora sy fotoana anio izao aoka teny izay zarain'ny mpanomponao eto tsy andalindalo fotsiny eo amin'ny antsofinay fa
hanampaka any am-ponay tahaka ny sabatra roa lela tafatsadoka any am-ponay ary tsy mpiaino fanadino zay miteninao fa mpiaino tankatoa jesosy malalo raha koa fa miranao ny connexionay mba tsy ho tapatapaka indrindra fa ny fohy be devoly sy satana dia afaritra amin'ny ranao tsy anankely tsy anapahefana amin'ny anaranao jesosy kristy tompo sabaty ny firenena tsy avy aminao dia ampanginina tsy ambinina amin'ny anaranao jesosy kristy tompo sabaty nizaniza kivikivy sy ketraketraka raha nde zany teninao zany azo empanaza ny olona izany amin'ny anaranao jesosy kristy nizaniza tsy manana hery amin'izao fotoana zao azo hery raha andre zany teninao zany misaotra jesosy malala fantatra tsara fa tsy tahaka ny deranay teto mialana eto fa azo hery azo empanaza eva amin'ny alalan'ny teninao ka dia voninahitra ny eo anao reziany hatra omaly anio ary mandrakizay halleloia amen halleloia mankasitraka andranabavitsika fabiolantsika tanatin'izay vavaka matsiro azy anetiny a nanomboana ny fotoana zany marina ty ana tahiny tompo eme manambotsoa ny anamainy soa ranabavy rosemina kotaleoni tahiny tompo daholo sika menakavy andao alohatsika ieno hiritsika avetsika dia nitenin'andriamanitra eto ranabavitsika rodine nafinaritra ny fivadikanina tamin'ny sabata sy tamin'ny lahady teo a ny farina tamin'ny fomba nafinaritra alleloia nafinaritra be fotoana teto tamin'ny sabata fa nafinaritra tsy ambakan'izany koa tamin'ny lahady ary voninahitra n'andriamanitra fa tena misy tokoa ny fijorona vavolombelona sahady alleloia nafinaritra ny vavaka tamin'ny lahady ary rehefa tapitra moa ny fivadikanina dia niaran'ny sakafo en ligne teo dia mbola nitoindray ny fiderana ka dia tsy haintsony hoe tamin'ny firy ny tapitra ny fiderana tao raiky izy a fa dia alina be nareo vao tafasaraka tao dia nafinaritra nalainy saraka tena nalainy saraka isaky ny misy moa fiarahana amin'izao moa dia malainy saraka 10 menada ianareo a no 10 menada ianareo a no niaraka ny fadianana taminay a misy moa ny tsy tafiditra ihany koa fa betsaka koa ny tafiditra dia isaoran'andriamanitra izany tamin'ny 20 tany nareo no saraka tamin'ny 20 tany ontrareo no saraka alleloia dia nentinambavaka daholo ny zay rehetra nanahirana taka ny mahazatra moa rehefa lahady ohatr'izay rehefa fivadikanina dia efa tonga ny lahady a dia manina moa izy ty dia misy fitondranam-bavaka tsirairay avy alleloia ho an'ny zavatra rehetra izay manavesatra rehetrarehetra ho an'ny olona tsirairay avy ka dia isaorana n'andriamanitra taony nanala fanadinana isan-karazany taony manana ny zavatra maro izay ohatrehana nanomboka tamin'ny herinandro ity dia isaorana n'andriamanitra fa vita soamatsara ny fivadikanina na azo hery a ny tandrosika manaraka ny dingana manaraka ho ataontsika indray dia ny fiatrehantsika ny paska ny fankalazantsika ny paska izay anisan'ny fety tena andrandrayntsika sy tena ankalazaintsika na ara-baiboly zany na isika tao amin'ny fandarin'andramoka izao halleloia zava-dehibe ary isaorantsika n'andriamanitra ny atratrarantsika ny paska eo amin'ny volana avrily tsika ny ankalaza paska vetivety zany dia tonga ary dia mbola nao bebe kokoa tsika bebe kokoa noho ny tamin'ny heritaona indray tsika amin'io a dia fahatenena sady fa dia ny varavarana moa dia misokatra ho anareo zay te hanatanteraka paska araka aminay nafinaritra ny paska tamin'ny heritaona rehefa akaiky paska dia andefasana rehefa tsika eto ny saritsika rehetra tamin'ny paska ny fankalazana ny paska dia isaorantsika n'andriamanitra zany amin'ny heritaona tsika amin'ny alohan'ny paska tsika rehefa tsika eto ny ambiance taty tamin'ny heritaona tatotokantrano ony natanterahana azy tonga ny avany Suisse tonga ny avany Allemagne tonga ny avany netao Frantsa ry avany Saint-Malo avany Rennes avany amindry ranabavitsika Lovlitina nafinaritra ny fiarahana tsy ambakandrendray tsika amin'ity amin'ny volana avril ny avany Bordeaux ny avany rehetrarehetra any ny avao a Paris dia ho avy ataontsika afinaritra io eny fitrana vavombelona iray aloha tsika
mila dirisika amin'ny tenin'Andriamanitra satria dia nisy olana entina mbavaka atao anatin'ny fivadikanina dia efa tonga sadiny azy ny fijona vavolombelona niatrika zavatra izy tamin'ny latsinainy a dia ny latsinainy ihany koa dia fantatra ny valiny fa dia efa natenaina efa azo antoka moa fa dia tsy mahita zavatra pozitifa rehefa aorianan'ny vavaka ohatr'ireny zatsika hiano fijona vavolombelona ny tompo a raha latojo a anao ny fitenenana. Aleluia. Ravana malala voninahitran'Andriamanitra rirany no ahafahako jo vavolombelona eto anatratana an'Andriamanitra fa tsara tokoatr'Andriamanitra faly mavaka fadikana moa izy ity dia makasitraka be dia be amin'ny pastera mivady aloha mitondra ny fifadikanina ny vavaka ny sodrano fa tena tanteraka. Aleluia. Za moa zao dia maka permi dia manao code de la route amin'izao dia misy fantaniana be dia be anarana ny ampianarana 1180 valopolo amin'ny zato sy arivo reo zany ny anarana dia amin'ireo fantaniana be dia be reo dia angalana fantaniana 30 atao amin'ny examen rehefa aka examen code de la route ianao dia zay vonona dia manao examen dia nianatra fa tsy dia misy fotoana be dia be anarana satria za sady miasa eo ny asan'Andriamanitra vavaka fambenana sy ny sisa sady lohako kely ty tsy afaka hitahiry zany fantaniana 1180 zany fa zao tonga fotoana tokony anaovana examen dia osika hoe ataoko hoentiko amin'ny finoana fotsiny araha vavaka arahana fadikanina andao ataony examen fa tsy maninona io entina amin'ny finoana dia nanao examen amin'izay andravana malala androany tonga tany amin'ny fitoerana fanaovana examen natao amin'izay ny examen nalefa misy ay fa misy tena tsy haiko ravana malala mamaky aliza inona Jesosy tia tena tsy haiko ketretiny hoe fantaniana 1180 aizako an'izany rehetra zany tsy haiko mety hoe 20 amin'ny zato amin'izay ny haiko fa ny 1000 tsy haiko ny arivo tsy haiko aizany alalako tsy haiko ry havana fa zao tsy haiko fa ny Jesosy tsika mahay azy aleluia zany ny zava-dehibe hain'i Jesosy tsika teo amin'izay Jesosy tena maromaro ny tsy haiko tena tsy haiko aty Jesosy inona valiny ty dia ozin'Andriamanitra an'olotsaina anao aleluia dia zay ny toloran'Andriamanitra saina zay tenen'ny fany masina dia efa inona atao ty ahoana ty Jesosy inona ty alefa redy natao na akimiko amin'ny Jesosy tsy haiko tena nianatra ihany fa tsy ampy fa noetiko ambava tsy haiko fa ny Jesosy tsika mahay anazy ry amana fa natao amin'izay ny examen fa liana afaka fotoana fohy any dia nivaly afaka raha latojo aleluia tsisy dia libération tsisy arakaraka afaka somatsara aleluia voninahitra ao an'Andriamanitra reny afaka somatsara ny fanadinana code de la route conduite 6 atao manaraka fa afaka koa io amin'ny anaran'i Jesosy amen dia falybe azaran'izany voninahitra an'Andriamanitra reny makasitraka amin'ny pastera mivady ihany koa tamin'ny fanatotosana amin'ny fadikanina dia maniry raha maniry azo valim-bavaka amin'koa ny anantsika rehetra anareo rehetra sy nakitra fifadikanina amin'ny anaran'i Jesosy amen samy azo ny anjarany amen dia tay Jesosy tsara Jesosy aleluia falybe azaran'izany satria tena tsy vitako raha nierikorery fa tena Jesosy nanampy dia afaka somatsara aleluia dia raina sy ankalazainy izy aleluia tay Jesosy. Aleluia. Soatra ny rahalatotsika tanatin'izay fijona omaly moa inona nefany tokony omaly inona nefa zay izy tena hoe androany zay le androany omaly iny fa tsy le androany. Aleluia. Dia ara-baira zany rahalatotsy fa dia afaka fanadinina somatsara vita iny ny kody hiditra amin'ny conduite vitanao somatsara io. Aleluia. Rehefa hiatrika examen dia mba raha misy amintsika eto mba azo fanampiana anareo dia ty raha misy aminareo mba hiatrika fanadinana eto Frantsa andresahany io mba hiatrika fanadinana permis hiatrika examen na permis dia mba afaka mba manoro-hevitra kely anareo ahako indrindra ny amin'ny conduite any torotoro-hevitra mahasoa ohatrany hoe ahafahantsika mba mety ahafahanareo misy azo fanampiana anareo zany zay angamba ny azo kilazana anareo raha misy aminareo zany anala fanadinana aka permis dia mila torotoro-hevitra madinidinika zay ahasoa anareo ampitombony point anareo eny amin'ny examen sy zay
dia aza misalasala miresaka amiko niara misy zavatra azoko zaraina dia zaraiko fa mba nahazo fiofanana kely momba n'izany ny tenako a dia afaka mifanorohevitsika dia afaka mba mifampizara ny mahasoa tahiny tompontsika menakavy andao atrika eno hira na dia vita aza ny fifadikanana dia andao mbola tenentsika ihany anatin'ity teo mbola mangetahety zay Jesosy alleloia ho tahiny ny tompo a dia ho azo somatsara koa ane ny ho vita somatsara koa ane ny examen na conduite a dia azo permis amin'ny pasika zany raha latojo efa mandeha fiarakodia makaty fa tsy mandeha train intsony amin'ny anaran'i Jesosy alleloia ndao ary araka teniny io fampitondra tomobile ho zany raha latojo amin'ny pasika zao ataontsika mainy zany entina mavaka izy azo tomobile miaraka amin'ny permis vaovao be a dia tonga aty amintsika alleloia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra andao ary eno iry dia avy hatrany ditra anaty tenin'Andriamanitra sika mangetahetanao a Jesosy a samy miteny an'izany anatin'ny terite mangetahetanao a Jesosy alleloia Jesus Fenuni eri vavao avy aminao tempotsindray lay orambatravatra ny fanahinao ho feno ianao tipiana to anaty zay rehetra tsy avy aminao tiakanao zay rehetra momba isiny ao anatiko ao ny hoaviko sy zay takona nitio rehetra tiako anjakanao It's a
Alleloia. Soratsika an'Andriamanitra zany izy zany a mbola mangetahety tsika. Alleloia. Mahafinaritra iny izy iny a ao anatin'iny clip iny a misy anankiray amin'ireny olona miry ireny a anaty tsy fahasalamana. Fa mahafinaritra le etaetany mbola tena hoe tena andeha hanao clip a mbola hira ao an'Andriamanitra mangetaheta. Alleloia. Salama tsara ianao zao a manana etaetan'Andriamanitra. Mbola ao tsara ianao zao a manana etaetan'Andriamanitra. Mandraka arivo amin'ny androm-piainanao rehetra. Na voafady hanina ianao na voahifady hanina na roviana na roviana dia manana etaetan'Andriamanitra foana isika rehetrarehetra. Amen. Ahatsiarovatsika tamin'ny Pasika iny soameva. Tery Albenja tahiny tompo a ravaka nana koa taty tamin'ny Pasika. Iza mbola soarabako teo. Irina Suzelle tonga soa, itody rahony soa. Zay ihany ngamba mbola soarabako teo taminareo rehetrarehetra. Dao ary sika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehetan-dranam-bavintsika Rodine Marie. Aoriana ny toro-teniny dia miverina eto ako mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra tahaka ny mahazatra antsika eto ihany meno finaritra ary isika rehetrarehetra. Na itoparana bavy Rodine anaovy hatrany ny fitenenana. Faly miarahaba pastera ny tenako amin'izao izao mifaly koa miarahaba ho antsika tsirairay avy mifanaraka izao fandaharana vakoka firenena izao. Dia ny mahafaly ahy dia mizara tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Ny tenin'Andriamanitra dia iresintsika eto dia iresin'be volinao dia hitantsika any amin'ny mpanjaka faharoa toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Mpanjaka faharoa toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Andehantsika mizaha tantaran'olona anankiray izay miala teo amin'Andriamanitra. Dia raha miarana hita dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramany ny naharariana Haiziao sy ny milazany Elia fahafaty izy. Vakiteny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary moabany dia tamin'ny Israely rehefa maty Rahaba. Ary Haiziao miranjera avy teo amin'ny makarakara teo amin'ny efitrano ambony tao Samaria. Ka narary dia naniraka olona izy ka nanao tamin'ny mandehana Antonio any Barazebuba Andriamanitra Ikrona na hositana aho amin'ity aretiko idio natsina. Ary ilay andirin'i Jehova ny teny tamin'ny Elias tisibita hoe miangao miakara miona amin'ny iraka ny mpanjaka ny Israely Samaria ka manaova aminy hoe izao no lazay Jehova moa atanareo fa tsy misy Andriamanitra eo amin'ny Israely va no mandeha an-tany any Balazebuba Andriamanitra Ikrona ianareo. Koa noho izany dia tsy hidina hiala amin'ny farafara izay miakaranao ianao fahofaty koa ary dia lasa Elia. Dia niverina tany amin'ny mpanjaka ny iraka ka hoy izy taminy nahoana reny niverina ianareo. Ary hoy ireo taminy misy lehilahy niakatra nitsena anay ka nanao taminy hoe mandehana niverina any amin'ny mpanjaka izay naniraka anareo ka lazao aminy hoe izao no lazainy Jehova moa atanareo fa tsy misy Andriamanitra eo amin'ny Israely va no maniraka hanitany any Balazebuba Andriamanitra Ikrona ianareo. Koa noho izany dia tsy hidina hiala amin'ny farafara izay miakaranao ianao fa hofaty tokoa. Ary hoy izy taminy lehilahy toy inona izany niakatra nitsena anareo ka izany ka lazao izany teny izany taminareo. Ary ireo namaly azy hoe lehilahy mitafy velily izy sady misy fehikibo hoditra amin'ny valahany dia hoy izy ny Elia tisibita izay. Ary ny mpanjaka naniraka amin'ny fifety dimampolo anankiray mba
dimampolo filo hankany aminy dia niakatra tany amin'ny izy ka izy mipetraka teo ambony ankampony tendrombohitra ary niteny tamin'ny ralehilahy hoe ry lehilahy n'Andriamanitro midina ianao amin'ny antony mpanjaka fa indriana malokananao tamin'ny tise dimampolo raha lehilahy n'Andriamanitra tokoa dia aoka misy afo milatsaka avy an-danitra handevina anao sy dimampolo fenao ary dia misy afo milatsaka avy tany an-danitra ka nandevina azy mba ny dimampolo feny dia naniraka ampifery dimampolo anankiray mba ny dimampolo feny hankany any koa ny mpanjaka dia niteny izy ka nanao tamin'ny hoe ry lehilahy n'Andriamanitro midina faingana ianao antsoin'ny mpanjaka fa namaly Elia ka nanao tamin'ny hoe raha lehilahy n'Andriamanitra tokoa dia ka misy afo milatsaka avy an-danitra ka handevina anao mba nity dimampolo felinao ary dia misy afo n'Andriamanitra milatsaka avy tany an-danitra ka nandevina azy mba ny dimampolo feny ary naniraka ampifehy dimampolo anankiray koa indray mba ny dimampolo feny izy dia niakitra ilay dimampolo ka tonga ary nandohaika teo anatrahany Elia ka nifona tamin'ny nanao hoe masy hoe ianao ry lehilahy n'Andriamanitro ka ho zavatsoa eo masonao ny eko sy ireto mpanomponao ny dimampolo ireto efa nisy afo milatsaka avy tany an-danitra ka nandevina ireo roa lahy mifefy dimampolo ireo mba ny dimampolo feny avy fa ka kosa ho zavatsoa eo masonao ny eko ankehitriny anhoy ilay anjery Jehova tamin'ny Elia midina hianao hiaraka aminy ianao fa aza mataritra ary dia mienga izy ka midina miaraka tamin'ny amin'ny mpanjaka ary hoy izy tamin'ny mpanjaka izao no lazainy Jehova satria naniraka olona amin'ny tany Baalzebuba Andriamanitra Ekrona ianao ohatrany tsy misy Andriamanitra eo amin'ny Israely dia tsy hidina hiala amin'ny farafara izay miakaranao ianao fa hofaty tokoa ka dia maty izy araka ny teny nolazainy Jehova nolazainy Elia ary satria tsy nananjanaka izy dia Johana no nanjaka nandiny azy tamin'ny taona faharoa nanjakany Jehoarama zanaka Josefa mpanjakany Joda ary ny asany Ahizia sisa izay nataony tsy efa voasoratra amin'ny bokin'ny Israely bokin'ny mpanjakany Israely va izany amen. Izy tantara anankiray izay hentintsika eto hifampaherezantsika ary hifikirantsika eo amin'Andriamanitra. Teto moa misy mpanjaka anankiray ry Avamalala izay tsy nanaraka ny didin'Andriamanitra, tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra rehefa nianjera teo izy tamin'ny makarakara izay niakarany ny zava-nisy ry Avamalala dia rehefa naty Rahaba dia nainja zava-nisy moaba zay nihody tamin'ny Israely. Rehefa nihody tamin'ny Israely dia maty Rahaba. Rehefa maty Rahaba dia ny zava-nisy haizy azy nianjera avy tamin'ny makarakara izay nipetrahany. Dia rehefa nianjera teo haizy ny zavatra nataony haizy ry Avamalala dia narary izy. Rehefa narary izy dia naniraka olo izy handeha hanontany Baalzebuba Andriamanitra Ekrona. Dia rehefa naniraka ireo izy handeha hanontany Baalzebuba Andriamanitra Ekrona
dia hitany anjely Jehova zany ireo irkareo handeha dia niteny amin'izay zany anjely Jehova tamin'ny Tisobita hoe miangao izy miakara izy liona amin'ny iraka mpanjakany Samaria izy mandihana izy liona amin'ireo iraka mpanjakany Samaria izy manova aminy hoe izao no maziny Jehova moa atanareo tsy misy Andriamanitra eo amin'ny Israely va no handeha amin'ny tany amin'ny Balazebuba Andriamanitra Ekron ianareo koa noho izany dia tsy hidina hiala amin'ny farafara izay miakarana ianao fa ho fady koa miava malala rehefa nihodiny Hiaziasia dia hitany anjely Jehova izy mirahy anjely Jehova Elia nandeha amin'izy ireo fa tsy hidiny hiala amin'ny farafara iakaranao na satria andeha amin'ny tany andeha amin'ny Balazebuba Andriamanitra Ekron izy fa ho faty izy satria Haizia handeha hanirika izy ireo na hasitrana za harety nahatao na tsy hasitrana za any amin'Andriamanitra Ekron eza moa izany liava malala any amin'ny fanokoantsady any dadarabe izy etsika any amin'izy ireo zare mampila reo any zay mirahiny Haiziao handeha hanontany azy foa na hasitrana azy haretina azy na tsy hasitrana azy indraindray zany itsika amin'izao fotoana zao mety marary itsika lasa fisasalana na Andriamanitra zay tsy tsaroantsika fô mety tsy matoky Andriamanitra atsika fa mandeha manontany Andriamanitra Ekron zany raha na ino angatahana eo amin'ny anariko izy Andriamanitra mihoazinare izany ary antsovy avy izy dia hivaliako ianao ampahafantariko zava-lehibe izay fatariny izy raha mianatra Andriamanitra atsika dia afaka izy manintsika na ny zavatra lalovantsika eto ambony tany indrindra atsika zao mandalo amin'ity taona 2023 zao mety itsika zay maro zavatra zay lalovantsika zay nandritra ny andromenantsika zay ka tsy very hiala amin'Andriamanitra atsika fa miroso hatrany amin'ny fanarantsika dian'Andriamanitra Haiziaty rehefa nivery izy niala teo amin'Andriamanitra dia iny zavatra nandeha rehefa nivery ny tany reto reto ny zavatra nilazany Haizia tamin'izay nahoana ianareo izy nivery izy rehefa niteny izy dia misy izy lehilahy izy ireo niakatra nitsenanay izy nanao tamin'ny mandehana nivery amin'ny mpanjaka zay nanirikareo ianareo izy Elia tamin'izare niverena any amin'ny mpanjaka zay nanirikareo areo izy nanirikareo izy lazao aminy hoe izao no lazainy Jehova moa atanareo fa tsy misy Andriamanitra eo amin'ny Israely va no maniraka hanontany Balazebuba Andriamanitra Ekron ianareo magnino izy ireo izy atanareo tsy misy mo Andriamanitra amin'ny Israely izy mahary andeha hanontany Andriamanitra Zebuba Andriamanitra Ekron ivenare tsisy izy hitany anjely zare handeha izy nanirika ireo olo ire handeha hanontany any amin'ny Balazebuba Andriamanitra Ekron hitany anjely mirahny anjely zany Elia nitsena zareo nanirika zareo nivery tany tamin'ny mpanjaka zay nanirika zareo any mananjay koa tsika amin'izao andro iainantsika zao na iny rehefa nahalala n'Andriamanitra atsika rehefa manompo Andriamanitra atsika dia hitany anjely fo zay rehetra zay ataontsika io ahitan'Andriamanitra fo zay rehetra zay ataontsika io raha manao ratsy atsika magnino valiany amin'izay ratsy zay ataontsika tsika tsy hiala amin'Andriamanitra eo malala fa aza miala amin'Andriamanitra fa manompoa azy mandrakariva dia entintsika tsimotsompo iny zany le teny rehefa niteny mo izy dia nivery ireo irakareo rehefa nivery ireo irakareo dia iny koa izy irte nanirika olo koa iny mpanjaka io handeha hiona amin'ny Elia rehefa tonga tany tamin'ny Elia zareo iny zavatra nataon'zareo tamin'ny Elia liava malala dia niteny zareo tamin'ny Elia hoe niteny tamin'ny Elia hoe ry lehilahin'Andriamanitra midina andro mpanjaka zay ndiky nataon'ireo irikan'izay nirahiny mpanjaka reo niona tamin'ny Elia ry lehilahin'Andriamanitra midina
antsoa mpanjaka raha lehilahin'Andriamanitra zaho kely ka misy hafo milatsaka avy any an-danitra handevoanao tsy mampony velonao handevoanao afiky dia misy hafo ry avy malala nandevo irika izay raha ny mpanjaka reo dia maty ireo irika reo dia nanerika irika anankiray koa ilay mpanjaka iny koa ny teniteniny irika anankiray dia miteny koa ry lehilahin'Andriamanitra midina fengana ianao antsoa mpanjaka raha lehilahin'Andriamanitra avokely ka hisy hafa handevo milatsika avy hafan'Andriamanitra milatsika avany handevonanao sy dimampony velonao dia natoko ireny ry ava malala dia tsy mbola latsapa ity mpanjaka ty ny fon'Andriamanitra hitodika amin'Andriamanitra fa mbola nitonga herin'ny lohanazy foana herin'ny tsainanazy dia nanerika irika anankiray koa izy mitadika amin'ny fahatelo folo dia vakisy minaran'i Jesosy hoe ary naneraka ampy dimampolo anankiray indraiky mba dimampolo feny dia miafitra ny indeo feny dimampolo tonga ary nandohalika teo anatrehany Elia ny fontany nanao masina ianao ry lehilahin'Andriamanitra ka ho zavatsoa io masonao ny aiko sy ny ireto mpanomponao dimampolo feny ireto efa nisy afo nilatsika avy tany an-danitra nandevona ireo roa lahy mpifeny dimampolo ireny afa nisy afo nilatsika avy tany an-danitra afikizy nandevona ireny dimampolo taloka reny nandohalika reto nivavaka ny fony rehefa nandohalika ny fony izy ireo dia midina afikizy anjely miaraka aminjareo rehefa nialaka tamin'jareo Elia tonga tany dia iny zavatra niteniny Elia tamin'ny mpanjaka satria naneraka olona hanontany amin'ny Balazebub Andriamanitra ikorana ianao ohatrany tsy misy Andriamanitra eo amin'ny Israely dia tsy miala amin'ny farafara izay miakaranao ianao fa ho faty anafy nanerakôly izy rina dia tany tsy dia amin'ny farafara izay miakaranao fa anao ho faty eto ry ava malala atsika hanaraka izay sitrapon'Andriamanitra hanaraka izay fanompoantsika ny famarina izay anaraka dia Andriamanitra afaka mamaly atsika amin'ny zavatra tsoa rehetra dia voninahitra rery ihany ho an'ny Andriamanitra fiadanina ho antsika tsirery avy amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranabavy Rodiny tsika tao anatin'izay vavaka tao anatin'izay toriteny izay dia Andriamanitra manankirepasoavana ane hamaly fitianao ary dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany fanatena amin'ny ankonanao mankasitraka amin'ny anjara asa izay nataonao dia ny anjara toriteny. Alleluia. Sotratsika koa mampahery azy amin'ny fankasitrahana mampahery azy ny fankasitrahana izay ataonareo. Alleluia. Mpanjaka faharoa toko voalohany andiny voalohany hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo izany hoe mpanjaka faharoa toko voalohany manontolo no nivakindrana vavintsika Rodina teo. Ny solamary dia naharariany azy sy ny nilazany Elia fa ho faty izy. Misy tantara mitovitovy amin'ity ao amin'ny Baiboly ao fa ny mpaminany indray tamin'izay tsy Elia fa Isaia ary narary tamin'izay tsy azy fa izy moa ty Ezekia fa tsy Ezekia zany narary dia mpaminany Isaia no nandeha niteny taminy hoe marary hoe ho faty ianao. Aty indray Iaziny narary dia Elia mitondra tenin'Andriamanitra hoe ho faty ianao. Saingy tsy nampitovy azy i Ezekia dia tsy maty nampitomboin'Andriamanitra 5 taona sotra ny Erika nampitomboin'Andriamanitra 5 taona ny andro fa Iazy dia tena maty fa nahoana ary vakitsika ny ten'Andriamanitra. Ary Moaba no hidina tamin'ny Israely efa maty Ahaba no dadan'ny Azy ary Azy nianjera avy teo amin'ny makarakara teo amin'ny efitrano ambony tao Samaria ka narary dia rekola izy ka nao tamin'ny hoe mandehana nytanio amin'ny Balazebub Andriamanitra Ekrona na ho sitrana ihany amin'ny teny ity na tsy.
inona moa zany le hoe ny anjera ny anjera avy teo amin'ny makarakara tamin'izany ny trano a ny trano jiosy de misy efitra ao ambany misy efitra de avo be le trano io a de ry ambony misy varavarakely fitazanana eo amin'le varavarakely eo a misy makarakara hitanao le makarakara ohatry ny hazo makarakara ohatry zao reny ny dikan'iny de natao fitsiriana atao raha avy any an-trano zany ianao a ambany ambaravarakely zany no mitazana de mahita ny olona any ivelany fa tsy mahita anao ny any ivelany misy maso mitazana anatin'ny makarakara io ary ny saiko nisy an'izay daholo ny tranony jiosy a taloha raha hitantsika zao ohatra fotsiny zao any amin'ny any ampitsala toko 5 de hoy ny tena androatra tao amin'ny varavarakely no nitsirian'ny reniny sisera ka niantsoantsony mafy eny niantso teo amin'ny makarakara izy hoe nahoana ny hoe zato kalesiny va tonga nahoana mitarendrendra mividian'ny isai-kalesiny eo amin'le makarakara le fitazanana sady ihany koa afaka mampidi-drivotra ilay ao amin'le trano nefa noho ny hainandro be loatra de miaro amin'ny hainandro ihany koa zay le makarakara tiana lazaina eto ka amin'ny toerana amboniny misy an'izy io mba hampiditra ny tara-pahazavana de raha te hitsikilo hitsirika ny any ivelany zany hoe satria avo toerana io a afahanao mitsirika tsara ny any ivelany a afahanao manao mitazana ny zavatra mitranga any ivelany a de mila mianika ny ambony ianao ka nianika teny azy de ny anjera avy teny ary rehefa ny anjera de tamin'izany moa tsisy samuka hoe ny anjera ianao a de tonga de efa tonga ny ambulance tonga ny pompier dia enao de any amin'ny urgence de alamina zay tsy mety a tsy de mampafatiny ny anjera zany raha am'izao ngavany hoe mianjera zany arakaraka fianjerinao fa ny akabetsahany aloha betsaka ny anjera fa mety misy tapaka sy ny sisa fa tamin'izany a ny tsy fisian'ny dokotera de eo ihany le fitsaboana zay atao amin'ny olona marary a mbola voafetra ny fanafody tamin'izany mbola voafetra ny fanafody fatatsika tsara fa taloha rehefa mandeha miady ny olona de tsy mba manana zavatra hitana sanafatsy reny balsame reny ny totoana de atao amin'ny fery na koa mena vinaigre sy miora lay zavatra le rehefa hohaniny izy a de lasa takan'ny anestesie dotodoto mamimamy zay tsy netezan'i Jesosy isotro an'ilay vinaigitra natao teo ambony tamizy teo ambony azy zay zany niaroaro miora iny neka omeny miaramila azy a mba tsy andrenesany marary amin'ny ratra mahazo azy fa Jesosy tsy nety ninona tamin'izay a satria neretan'ny fangiry fireny fanazavazavana kelo atsika rehetrarehetra iny mba hazapazavazava amitsika tsika moa eto mahafinaritra tokoa fa atsika eto a de betsaka ny olona mijery atsika ary rehefa misy mijery atsika de misy olona eto mijery atsika de miandry tsara kindrotoana amin'ny zavatra ohatrohatr'ireny eo amin'ny resaka fahalalantsika hoe tenin'Andriamanitra matetika misy olona empo miteny an'izay mihitsy hoe ty aseo amin'ny pasteranareo ty fa tsy meo amin'ny pasteranareo ty verset ty fa sao de tsy hainy de tsika koa mba miezaka ihany koa na de tsy nianatra teolojia ary de mba miezaka ihany koa tsika mba manazava zay kely fantatritsika de mba entina teny antsika ny olona mijery atsika koa fa tsika koa tsy hoe tsisy atao de mitoreto fa mitoreto tsika irahan'Andriamanitra mitoreto tsika ary manana zavatra azo zaraina tsara ihany tsika na dia olotsotra ary tsika ary tsy pastery tsika neto averina foana mantsy zay satria matetika miverimberina ambadimbadika eo misy olona mijery de somary te ampiseho hoe tsy indray mandeha tsindronona ary nisoko an'izay teny zay ty mba teny anao meo ampastenareo ty verset ty fa sao de tsy hainy fa misy hevitra hotoanana de alefa azo foana ihany ny verset fa jerentsika tsika koa tsy kivony mianatra tsika atsika mianatra de aveo tsika mizara alleloia de ny anjery izy ny anjery avy eny ambony teny ka ny olana, raha andeha alohan'ny atory izy a,
ny mpanjaka takandry Davida alohan'ny atory manao inona mandeha mivavaka mametraka ny fiainana eo ampelantanan'Andriamanitra metraka ny alina eo ampelantanan'Andriamanitra Ahazia mbola variana miherikerika mijery ny any amin'ny manodidina sao misy inona ny zava-mitranga tsy mahatombony aiza moa tsy enjery dia ny enjery avy teny amin'ny makarakara avy teo amin'ny efitrano ambony izy avy eny ambony ny enjery dia naratra izy ary rehefa naratra izy dia niakatra teo ambony fandriana teo amin'izay izy ny teny hoe mandehana antanio amin'ny Bala-Zeboba Andriamanitra Ekrona ao sitrana ihany amin'ny teletiko ity na tsy iza moa Ahazia ao amin'ny Baiboly dia misy Ahazia anankiroa amin'ny Baiboly samy mpanjaka izy ireo ny ray Ahazia ity resantsika ity mpanjakan'ny Israely fa nisy anankiray koa Ahazia mpanjakan'ny Joda ny zavatra nampitovy an'ireo roa ireo dia zao samy fohy kely ny fotoana nanjakany ary samy olona nitsipaka an'Andriamanitra izy ireo nefa mpanjaka ao amin'ny foko Israely sy Joda izay samy voafidin'Andriamanitra le Ahazia anankiray tena nampalahelo fa herintaona fotsiny nanjaka fa ity Ahazia resantsika ity 2 taona ary anisan'ny mpanjaka fohy fotoana nanjakana tao amin'ny Baiboly ity Ahazia ity ny tena nanamarika eto dia zao lay tenin'Andriamanitra ao amin'ny 9:7 manao hoe ary lay anjelin'i Jehovah ny teny tamin'ny Elia Tisbita hoe miangia le kara eo amin'ny iraky ny mpanjakan'ny Samaria ka manaova aminy hoe zao no lazain'i Jehovah moa ataon'ireo tsy misy Andriamanitra eo amin'ny Israely fa no mandeha manontany any amin'ny Bala-Zeboba Andriamanitra ny Ekrona ianareo jerena tsara ny fahasarom-piaron'Andriamanitra mety safo kely izy ka jerena tsara ny fahasarom-piaron'Andriamanitra Ahazia zany nandeha naniraka an'ireto iraka andeha ho any amin'ny Bala-Zeboba Andriamanitra ny Ekrona resantsika io Andriamanitra ny Ekrona io rehefa fa izao tsy tonga tany amin'ilay nasenina anontaniana akory ny iraka ny tenin'i Jehovah tonga tamin'ny Elia efa mifariana tamin'ireo olona ireo hitanao ray manao porofon'Andriamanitra fa tsy misy ilahy ny Andriamanitra tompony Ahazia izay tokony ho Jehovah Andriamanitra dia natakalony an'ity Bala-Zeboba ity fa ny porofon'Andriamanitra fa ny azy ny Andriamanitra mbola andehandehanana samy hafa kely avan'izany nena azy Andriamanitra manahirana mbola andehany amin'ilay toerana aloha anontany fa ny Andriamanitsika mahita azy ny enjera mahita azy marary ary raha andeha hampaniraka ao amin'ny Andriamanina izy ny Andriamanitsika nampaniraka ny mpaminany efa ho any sady ny Andriamanitsika ngeravana nakamelo lalana tena hoe tena midepase ny Andriamanitra hita amin'ny lafiny rehetrarehetra nen'olona mbola Andriamanitra tediavina zany rano mipropose anao manasanao ny invité anao ndao no mpan'ny Jehovah Andriamanitra fa ny antsika io Andriamanitra tonga dia tsy mila mandeha makany ianao mitady fa Andriamanitra afaka na eo ambony fandriana ary ianao mbola afaka mahita anao izy mbola afaka mahita azy alleluia Bala-Zeboba dia zao ny dikan'ny hoe Bala-Zeboba aloha dia andriamanitry ny Filistina ny tena tokony ho andriamanitra io tena nanompo azy io izy io dia andriamanitry ny lalitra rehefa tsy samy manana maizy azy ireo andriamanitra tompony olo ireo dia andriamanitra ny lalitra mosy andriamanitry ny lalitra ity atao hoe Bala-Zeboba ity fa Jesosy miteny an'izy hoe miteny an'izy hoe rain'ny demonia zany hoe
rehefa kitsikany amin'ny marika lohan'ny démonie any amin'ny Mateo matitiko 12 lohan'ny démonie matitiko 12 andiny fa 4 ary noho ny reny farotsy zany de hoy izy tsy misy amoan'le inny démonie afa-tsy Beelzeboba de Balazeboba ihany afa-tsy Beelzeboba lohan'ny démonie. Ity Balazeboba zay tompony Azy ity zany a de noeritreretiny Azy ambony indrindra amin'ny Andriamanitra. Ny dadany Azy izay Ahaba ny anarany de tompon-daka ny fanompotsam tamin'ny mpanjaka tao amin'ny Israely. Tompon-daka ny fanompotsam. Rehefa mijery ny tantarany Ahaba ianao de misy hoe Ahaba sy ny fanompotsambony. Misy titre mihitsy hoe Ahaba sy ny fanompotsambony. Zany hoe raha ohatra zao misy olona tia moto be de mahita zany hoe I marina ty anahy sy ny moto any. Misy olona zao hoe tia voninkazo be de ohatra hoe Eliana miarinaina sy ny voninkazony, sy voninkazo ny fiainany ohatra. Halleluja. De Ahaba sy ny sampony nanompo ilay sampy Kananita, nanompo an'ilay sampy sampy Tiro. Halleluja. Satria vadiny de Jezebel. Halleluja. Fianakaviany Tiro, zanaky Tiro. Raha latody sy mipermiany ohatr'izay le izy. Jezebel vadiny Ahaba zay tena amizay. Zao revana. Azy de nifidy Andriamanitra nieritreretiny mbola ambony noho Bala. De le lohany démonie de Balazeboba. Ony te fomba zay adala ny toandray. Ka raha ny rainao nanan'Andriamanitra kely atreto de nao mitady an'le Andriamanitra atreto. Ny tena nahavariana mariantsika anatin'ity teny ty koa de zao ilay teny no tenen'ilay anjeliny Elia hoe ndanala zao izy. Andilevatra koa noho izany de tsy hidina ihany amin'ny farafarany akarinao ntsony ianao fa ho faty tokoa. De mampandiny tena hoe tena Andriamanitra masika be nge ty Andriamanitsika ty zany. Mba nanompo sampy kely fotsiny le olona de hoe tonga de maty. Tsy ry havana. Ahazia de tokony nandray lesona tamin'ny rainy, tamin'ny fanompontsampony rainy. Izay fantany fa tsy tokony ho zay. Tsy voasoratra tokony hanompo sampy Ahaba, tokony hanompo an'i Jehovah Andriamanitra izy. Pastera, zay sy nibavaka fiambenana ohatr'izay le izy. De etretinao reny ravana hoe nytany amin'ny tanàna tany aloha tany ve nanompo sampy. De hita fa tsy nahasoa. De tsy akalesona ve? Tsy akalesona ve tsika? Pastera sy ny tomobile izy. Ohatr'izay le izy. Hoe Azy zany de tokony mba nakalesona tamin'ny lesoka nataon'ny dadany tamin'ny fanompontsampy fa tsy nitondra azy lavitra fa nahafaty ny dadany sampy. Ary io de efa trany amin'ny taranaka rehetrarehetra tany de efa tratra ny fanompontsampy io daholo. Raha nanompo sampy daholo ny fianakavianao rehetrarehetra eo aminao no tokony hiova ny tantaram-piainan'ny fianakaviana. Manomboka eo aminao indray manompo an'i Jehovah Andriamanitra daholo. Sahi manova tantara. Sahi manova tantara. Dia tezitr'Andriamanitra. Tezitr'Andriamanitra satria zao narary izy tsy Andriamanitra ny nanontaniany. Fa nandeha izy naniraka olona ny tanany amin'ny Balazeboba hoe ho sitrana ve za sa tsy ho sitrana. Hoy izy Andriamanitra hoe tsy tonga any koa ny fanontanianao, zany tonga de hamary anao, tsy ho sitrana ianao fa ho faty. Ravana.
halan'Andriamanitra ny fanompontsampy. Raha nanomposampy ny dadabe atsika, tsika ireo ngeravana taranaka mpanomposampy daholo. Iza tamin'ny ray aman-drenitsika ny dadabe atsika sy ny bebe atsika ny tsy nanomposampy. Ngay velona rehefa ny tranontsika any Madagasikara tsy feno sampy daholo eo anatin'ny trano. Eny amin'ny tokony ambaravariny alohan'ny anao anorina trano dia fa sampy, na ny andro nanonovana an'io dia fa andro notonon'ny fanompontsampy. Tsy hainareo daholo nge zavatra izay natao tamin'ny fiainantsika taloha fa nanomposampy daholo nge ny fianakavian'ny razambe antsika taloha tao. Ary tsika ny mahita nahasoa ny fiainantsika taranaka tiarina ve ny fanompontsampy. Tsy nahasoa. Tsy nahasoa. Za vavolombelona. Vavolombelona mahita maso ary mahita ankehitriny. Misy ny fianakaviana tena niaina ato anaty fanompontsampy dia ankehitriny hita. Efa lehibe zay zao, efa samy mananjanaka zay zao, misy efa lojavy aza ny kozainay na ny kozinanay. Fa hita hoe inona ny vokatry ny fanompontsampy nataon'ny ray aman-dreny tany aloha dia tena hita tsapain-tanana izany. Saotra an'Andriamanitra ny tonga nandeha nivavaka. Nanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy fa raha tsy efa ringany sampy ary to dia fahafatesana foana. Fahafatesana foana. Zay manana misy havanay ry havana. Tsy mahatratra 30 taona zany, tsy mahatratra 40 taona zany ny lehilahy rehetrarehetra. Maty. Ary maty amin'ny loza daholo. Misy tonga dia maty ny toka daholo. Toka daholo napatay goaka vavony marary aty. Toka dia maty. Ozina nge zany. Vokatry ny fanompontsampy nge zany. Misy ohatra hoe ny vehivavy rehetrarehetra na tsy manambady, tsy mety mahorina tokantrano, na miteraka tsy manambady, na misara-panambadiana manambady indroa, intelo, inefatra. Vokatry ny fanompontsampy daholo zany. Vokatry ny fanompontsampy tany aloha tany. Ary raha hitantsika hoe zany ny vokatry ny fanompontsampy dia tsy andraisantsika lesona hoe dia mbola andeha hitady sampy lehibebe, eritreretina ho lehibebe kokoa noho iny ve tsika? Hoe bala ny dada, za tsy manaiky raha tsy bala zebobany ana, le lohan'ny demoni mihitsiny ana. Tenao izy Andriamanitra ho hitanao ary. Ary zao ny tena zavatra nitranga teto. Tonga tany ny teny. Le iraka zany narefa. Andeha ho any amin'ny bala zeboba. Fampifanena tamin'ny iraka Jehovah. 15 dia niverina tany amin'ny mpanjaka ny iraka ko izy. Nahoana reny niverina ianareo e. Ary io tamin'ny nisy lany akatra ny tsenanay nanao taminay hoe mandehana niverina any amin'ny mpanjaka izay naniraka anao ka lazao aminay. Zao no lazainy Jehovah moa ataon'ireo tsy misy Andriamanitra hoe eto amin'ny Israely. Maniraka ny tanany amin'ny Balazeboba Andriamanitra ekorona ianareo. Ka noho izany dia tsy hidina hiala eo amin'ny farafarazany akarany ianao fa ho faty tokoa. Ary izy taminy lehilahy ohatry ny ahoana zany hitanareo zany. Zany akatra ny tsenanareo zany. Ka nilaza zany teny zany taminareo. Ary eo namaly azy ka ny hoe lehilahy mitafy volombiby izy sady misy fekim-boditra tamin'ny valahany. Tenody ny sainy azy. Tonga to elitisibity zany. Fantatr'olona elitisibita hita tamin'ny fitafiny. Tadidiny azy fa elitisibita io dia efa nampiseho nanehoan'Andriamanitra ny vonainy tamin'ny ahabarainy. Mbola kely azy dia nahita an'izany elitisibita sy ny heriny Andriamanitra izay tokony ho Andriamanitra azy. Nangovotra izy. Nangovotra izy. Dia hozy andana izy ndana laivo izy. Raka nireka mpife 10 anankiray amin'ny 10 mba amin'ny 10 lafeny akany aminy. Dia niakatra tany aminy izy ka indro nahita ny elity koa izy. Ary dia indro izy miperaka teo amin'ny tapony tendrombohitra ary niteny taminy lehilahin'Andriamanitra midina ianao antson'ny mpanjaka. Zay le olona manam-pahefana zay
everin'ny olona manam-pahefana ilay mpaminany fa iraka raha an'ohatry zany fotsiny iraka avy mileny atsony mpanjaka ianao oriavana ny mpanompon'Andriamanitra dia mpanompon'Andriamanitra foana ninona grady na mpife 50 na mpife 100 na mpife 1000 ninninna toerana misy anao ny mpanompon'Andriamanitra foana midina anao aty ozy le olo-mpanjakana zany fa ina marika tamin'ny mpife 50 hoe raha lehilahy an'Andriamanitra tokoa dia aoka isy afo milatsaka avy any an-danitra andevina anao sy ny 50 fenao tonga dia nisy afo milatsaka zany inona zavatra tiana aseho ny zavatra tian'Andriamanitra aseho dia zao izy ny tompony hery ary porofony fa manan-kery izy porofony fa tompony izy dia tsy mbola raha dia tokony ifona iaba azafady azy dia mbola ny insiste ntanandray izy fa ilaiko izy teneno atsoe mpanjaka hono hoe fa mbola ny porofony Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Eli fandroany nidina ndray koa ny afo ary tsika nidina fanontelo ny afo raha tsy ilay fe 50 no ny babaka sy ny bebaka voalohany fona tompoko nanaiky ny herin'Andriamanitra mampatsiahana le zavatra niseho tany Madagasikara malaza be iny le misy pastera ny toriteny dia tsangana dao ny olo-mpanjakana mahavariana mpanompon'Andriamanitra dia mpanompon'Andriamanitra foana alleloia na inona zany hery na inona fahefana na inona grady na inona titatra attention afaka mandatsaka afo ny mpanompon'Andriamanitra alleloia za moa nahita an'iny le zavatra iny tena variana mihitsy fa eo zao nahita hoe mandika ny lampandrenana ho le pastera ny toriteny teo Tsonjobe iny tena manahirana mihitsy ao amintsika ao Madagasikara ao sarotra ny fiainanao fa tsy hidirantsika lalina ny amin'iny fa manafatra fotsiny hoe ny pastera ny mpanompon'Andriamanitra dia mpanompon'Andriamanitra na mpifefiry na mpifehiza ho any ny rahana teo ny afo midina foana rehefa ilaina hidina ny afo dia inona moa zavatra nitranga ry aho ny zavatra nitranga dia tonga ny fe 50 ny mpife 50 fanotelony so ihany mba fetsifetsy alleloia mba fetsifetsy dia mba mifona dia mimelo nanery teny dia mba nanery tena hoe za tena mifona aminao masiny anao aoka ho zava-tsoe masona teo dia mifona ary rehefa mifona dia tsy nidina ny afo fa zozy izy ery ndao fa hiara-kedina aminao ary ndao fa hiara-kedina aminao rehefa nidina izy dia zao ary dia nainga izy any amin'ny andininy fa 10 sika ary olay anjerin' Jehova tamin'ny midina ihany hiaraka aminy ianao fa aza matahotra azy eto dia ilaina ny fianona ny feo an'Andriamanitra ilaina ny fianona ny feo an'Andriamanitra ary ery tsy miainga raha tsy aoriana ny feo an'Andriamanitra za manentana antsika mpanompon'Andriamanitra aza sodokany hoe tanareo rehefa misy zavatra mitranga ohatr'ireny mantsy dia anisany zavatra mba ararotiny olona misy zavatra mitranga ngezangeza dia anisan'ny ararotiny olona ny miresaka momba an'iny efa ny Facebook zany tena mba tonga anao ho be mpanaraka dia za zany manentana antsika mpanompon'Andriamanitra aza sodokan'izany aza sodokan'izany rehefa resaka ny olona dia
resa alohan'ny olona resaka fa tsika mpanompon'andriamanitra tsy voatery tsy voatery tsisy ndeha mihitsy mpanompon'andriamanitra tsy maintsy miteny rehefa misy zavatra mitrano ndrao tsika mantsy voana amin'ny sitrapon'andriamanitra alleloia ajanontsika eo ny amin'iny tsy hiditra amin'iny tsika fa nidina ihany ery ary de niainga izy ka ny ara-nidina tambrina ka ny amin'ny mpanjaka nalehany tany amin'ny mpanjaka de inona tsy niova le teny tsy niova le teny tany amin'ny voalohany hoe noho izany de tsy hidina iara-ty varavaraitsany kamina teny fa ho faty tokoa io ihany ny teneny tonga tany ary izy tamin'ny mpanjaka zao ny lazainy Jehova satria naniraka olona mitany tany amin'ny Balazebaov'Andriamanitra ekorona ianao ohatrany tsy misy Andriamanitra eto Israely ka tsy hidina iala amin'ny farafarazany ankarana ianao fa ho faty tokoa tsy niova zany ny teny nanomboka tany voalohany hatrany amin'ny mandrapatonga anazy teo alleloia tsapa amin'ity soratra masina ity ramana fa tena tsy zakan'Andriamanitra tsy zakan'i Jehova ny fihetsika izay nataony azy nandeha anontany any Balazeboba nefa Jehova io iavana Andriamanitra dia saro-piaro amintsika raha ohatra efa mpanompo sampy nateraka ho mpanompo sampy efa tena hoe ohatra zany dia ataontsika Filistina i azy tsy naninona izy tsy narary izy mety ho sitrana ary izy tsy maty izy satria izy Filistina ary ny Andriamanitra Filistina dia Balazeboba fa raha Israely ianao izy ny tokony ho Andriamanitra le Andriamanitra nifidy anao le Andriamanitra nandray anao ho zanany nandray anao ho ondriny atao fanoharana aminao daholo rehefa mety zanaka akoho ambany ilatry ny reniny inona tsy nitenenin'Andriamanitra zanako asany tanako naraiko avy tany an-tsisy ny mpanompoky sakaizako malalako tsisy zay tsy nitenenin'Andriamanitra tsisy zay tsy nitenenin'i Jehova fa nefa tsy nanompo an'i Jehova tsy tatin'Andriamanitra mahitantsika kristianina mandeha manontany Balazeboba misy olona zay tadidiko misy mpivady zay taloha tany anivon'ny fiangonana isanay dia zany olona mpivavaka efa kristianina ary mivavaka tamin'ny fifohazam-panahy mihitsy fa nalay mpanahy natoritorin'ny olona nandeha amin'ny lalana amin'ireny dadarabe ireny efa mpivavaka kristianina dia anokatra andeha anova asa hanao poulet de chair tamin'izany nalaza amin'ny poulet de chair zay koa efa mba nio poulet de chair zay somampionina taloha dia nandeha nakany any dadarabe dia mba tsofi randro kiaky fa renay taman'olona nilazanao ary kiaky ny fiantso azy dady mantsy dadilahy fa dadilahy nisy olona nandefa taty aminao zay fa mba te roborobo ny asa fivelomany fa mba tsofi randro eo poulet de chair asa tompoko mandana fa momba anareo dadilahy mandana sokafo ny fivarota ny fiompiana poulet de chair fa tena nivadika poulet de chair toy eretany akoho amanarivony amanarivorivony ao amin'le nanomborana trano mihitsy ka ery ambany ery misy rano mandeha rano renirano avo be ny ora tonga cyclone nikakano vahoaka teo an-tanàna ny tranona akohandrareo ery ambony ery fa niakatra ny rano ohatra hoe niakatra nandalo fotsiny io rano io dia naka niditra tao anatin'ny tranona akohandrareo ny trano mbola ambaniny io ary tsy tratra ny rano fa agakany zany fa tena iko anareo tena niaiky ny vahoaka fa ahoana mahatonga ny tranonareo dibo-drano nefa tranonareo ery ambony ery ny tranonay ary tsy maninona ty fa ohatrany hoe misy rano zany tsy mihinareo tena fa zary tena nisy zany io rano io zany miakatra dia miakatra ambony miakatra le rano miakatra ohatrany hoe manatona io tranona akohandrareo tranona akoho en dur zany
fiompiana poulet de chair zany trano malalaka be niditra tao andrano teo dibo-drano akoho amanarivony tonga de dibo-drano tao nibotsina maty tao ny akoho rehetrarehetra fahatiantoka ray lavaka voameny tena nitorian'ny teo an-tanàna na seniny teo an-tanàna nanary farak'izay fa fofona maimbo tena maimbo tsy isotrano teo an-tanàna no lefatana akoho taondry zareo zany ny tsodrano azy zany amin'ny dadilahy zany le tsodrano ny dadilahy na ninona venona ery zao tsy tatin'Andriamanitra mihitsy ianao efa kristianina andeha niantso an'ny dadilahy potika ao tantareny zareo fa na ny fanarinan'ireo le fatin'akory eo ary tsisy azo moanina na ray ary amanarivony na nanarinan'ireo nandevenanan'ireo ary ny problème tamin'izany andevina fatin'akoho tena nanaovany teo an-tanàna taratasy mihitsy hoe tena asory aingana ny fatin'akoho anareo fa tena tsy tatinay fatiantoka tsetrika hoe firy lavaka ny vidina akoho vidina provende rehetrarehetra amanjatonjato kilao any tao anatiny tao ny ara-dibo-drano tao de vita fotsiny zay de nidina le rano ny tanànan'olona sasany tsisy rehetrarehetra tsisy dibo-drano fa nenitrareo zay zareo zay aozy izy le rangano tsy roavongena zay aozy izy le rangavo nahita zany hoe rano miakatra hoe mikorina miakatra io rano io de vita hoe de midina io rano io de tao aminay ihany ny potika oriavana menjery avy eny ambony fandriana ve tokony hafaty menjery avy eny ambony fandriana ve tokony hafaty nefa ny olona tamin'izany voatsatoko ny lefina voatsatoko ny sabatra mbola sitrana ihany tokony meny an-dadilahy hoe tokony meny an-dadilahy angano janona teo izy nareo mbola tsy fay an'izay ihany de vita ny poulet de chair efa tantaraiky teky ne zany tantaratra zany hoe andao indray tsika hiova zavatra tao de andao hividy minibus de andao hanao taxi brosy vidy Mazda andeha hanao taxi brosy vita ny papier rehetrarehetra vita ny rehetrarehetra andeha hanao voyage voalohany andeha hiasa nakany amin'ny dadilahy indray dady eo mba andeha indray zay fa mba tsofirano e mba andeha tsara ty azy ty fa le teo fa tsy nety mandana fa mero lalana anareo miaraka aminareo eny ny fanahiko ozy dadilahy zany mihitsy nataony vo niainga nanao accident na tsy ravina nisy olona maty ny olona teo amin'ny devant maty na rano ny tobila potika tsisy andraisina izy vady na rano olatra ny fitsarana fa tsy dizao toatra nisy problème resaka assurance zay koa izay zavatra zay olona zay fa tena tao anatin'izany vao tonga say hoe andeo hiverina amin'Andriamanitra de tonga ny tao am-piangonana de araka io teny de nentina ambavaka de nidelivrena ny fanahany dadilahy de miverina tamin'Andriamanitra le nenjera teo ambony fa avy eo amin'ny nenjera avy eo makarakara avy eo ambony tsy tokony inona fa teny azy fa ny tena tsy tatin'Andriamanitra izy lay tsy nanontany an'Andriamanitra miaravina raha nenjera ka ny antso an' Jehovah sitrana izy Ezekiao efa tena olona efa tena hoe maty ianao fa faly ny fianakavianao fa nibebaka izy Jehovah hoe reko ny ranomasony tena eo izy apeko 5 taona ny andronao fa ity tsy nahazo famindrapo tsy nahay nakalesona teo amin'ny fampotsampony dadany de mbola nanao bebe kokoa ihany tonga toy izy Jehovah tsy velona etsony ianao tsy mialo etsony ianao ary nasehoany teny an-dalana teny mampatonga ny Eli tao an-trano niseho fa niseriny Andriamanitra zay tokony natsony mampanenina inareo takizay ihany iny natsoko afo aza midina de zay aretiko kely ny anjera teo ambony fandrity ve de tsositrana nefa afo aza midina nipory fony Jehovah satria anao tsy niantso de ho hitanao ihany ny heriko fa ny teniko aminao tsy miova tsy ho velona ianao misy tena tsy tatin'Andriamanitra ary za mananatra atsika rehefa efa mivavaka tsika de andao hoe na mety ny atao na tonga ny valim-bavaka na mora na sarotra lalova andao hitoky amin'Andriamanitra andao anontany an'Andriamanitra misy irana vavy zay nampahireziko teto indray andro ao izy pastera eto mivavaka ozy izy fa korotana be ny tokantranoko vadiko izy tena tsakatsaka be mihitsy tena mampirafy
ary tena mamono tsy haiko mihitsy izy fa tena azon'ody mihitsy ka ampizy efa teo moa ndresatresaka ny fampiresaresaka teo ao izy pastera somary solafaka satria narary loatra le izy izy zay ozy izy dekona alivo fiangonana zay mivady favaka ana izy Andriamanitra fa maninona ny tokantaniko nataonao ohatry zao de farina izy tsy natsindry de lasa izy nandeha nakany amin'ireny voyante reny de nakany amin'ireny voyante reny manana boule de cristal reny izy de nanteny hoe aiza ny toerana misy mivadiko am'izao iza le vehivavy sy ny sisa zany teny taminazy tao arinany nandehananao tano tsy vao meve ny ratsy be mivadinao eno izy taloha vadiny tsy mamono fa mitsangajanga kosa fa nandehanany tany amin'ny voyante verina vany vadiny lasa mamono sady mijangajanga miampy vono inona mahatonga an'izany satria ianao tokony antany any Jehova lasa indrainao manontany any Belasaboba Balaseboba ry havana raha tianao hita aiza ny vadinao ao amin'ny Jehova mitaraina ao amin'ny Jehova mitaraina tsisy tokony andehananao any ampijery karatra akory iverina ve sa tsy iverina misy amintsika sady mivavaka any efa mpivavaka ohatr'izao alohan'ny ivoanandrano de mijery horoscope aloha manao anao ny androany ianareo teraka volana Desambra mety ifanena am'le tena le olona tena tianao ianao androany tandremo aza manao loko mavomavo fa tsy de manambina anao iny androany asisy de iny ny arahanao tandremo ny finance fa somary de iny ny arahanao ry havana miantso balangenao mitoky amin'ny balangenao ny vavah apetrao amin'ny Jehova ny andro mpiainanao ny tontolo andronao izy andamy manelalakaleanao alleloia manino tsika ny lasa misalasalany amin'Andriamanitra nisy ao amin'ny mpanjaka faharoa ihany de zao mpanjaka faharoa toko 15 mpanjaka faharoa toko 15 andiny voalohany ary namana commande miaramila amin'ny mpanjaka ny Siria de olona lehibe teo anatrehan'ny tompony sady nanan-katsy satria izy namonjeny Jehova ny Siria ary lahy mahery izy nefa kosa boka ary ny Siriana nivoaka nanao antokony ka nitondra ny zazavavy tely anankiray babo avy tamin'ny tamin'ny Israely ary nanompo ny vadiny namany io ary hoy ny tamin'ny topovaviny engane ka mba hisy mpaminany izay ao asamy engane ka mba ao ny mpaminany izay any Samaria toko de asitrana azy amin'ny abokany izy de niditra namanaka nilaza tamin'ny tompony hoe iza izany ka izany nolazain'le zazavavy kely ary avy tamin'ny tanin'ny Israely andiny fadimy de hoe mpanjaka ny Siria andeha ary mandehana fa ampitondra taratasy ho any mpanjakan'ny Israely de lasa izy sady mitondra talenta vola fotsifolo sy vola mena 7,000 sekely ary akanjo 10 miova teny an-tanany ary izy mitondra taratasy ho any mpanjakan'ny Israely sanana hoe ara tonga any aty aminao ty taratasy ty de ho fantatrao efa nampandehany namana mpanompoka aho akaty aminao kositrano amin'ny abokany izy any hoe avakiny mpanjakan'ny Israely ny taratasy de nandritra ny fitafitsika hoe Andriamanitra vaka velona afatina velona no andrahan'le iny aty amiko mba asitrana olona amin'ny abokany ko masina anareo fa tarosy izao fa mila ady amiko mihitsy izy ary efa reny Elisa lehilahy an'Andriamanitra fa nandritra ny fitafiny ny mpanjakan'ny Israely de naniraka tany amin'ny mpanjaka izy ka nanao hoe nahoana mandritra ny fitafinao ianao aoka izy akaty amiko de ho fantany fa misy mpaminany tokoa ao amin'ny Israely alleluia alleluia ry havana hoy Eli sy makaty izy de ho fantany fa misy mpaminany eto amin'ny Israely tsy possible ao amin'ny Israely tsisy Jehova nahoana isika ny andeha amin'ny tany any Balazeboba isahirana ho an'ny Ekrona nefa Jehova eo amintsika mandrakariva Jesosy nge ravana eo amintsika mandrakariva Jesosy nge dikan'ny Jesosy de hoe imahagaga na Immanuel ino amin'ny dikany Immanuel amintsika Andriamanitra alleluia
ny dikan'izany dia amitsika Andriamanitra tsy hoe tamitsika na ho amitsika amitsika fisiany Jesosy dia fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Alleloia. Nahoantsika no hoany ekrona izavy nareo mety mbola mandehandeha amin'ireny manontanytany momba anareo tsy matoky an'Andriamanitra dia mitady hiova Andriamanitra. Ninona tenenin'ny olona fa herin'ny Andriamanitra ny tady Diova ty Balazeboba ty dia nalaza ary anisan'ny sampy tena natanjaka ny eritreretiny olona fa natanjaka tamin'izany ka natonga ny Jesosy aza ny teny ny olona tamin'ny andro Jesosy teny hoe lohan'ny demonia izany hoe tena mety ny faratampony amin'ny sampy mihitsiny Balazeboba fa na faratampony amin'ny sampy rehetra mitambatra eny ampaladian'ny Andriamanitsika ary avana. Nahoantsika ny andeha hitady, nahoantsika ny andeha hisairana ho any ekrona, nahoantsika ny antapany tany amin'ny Belzebub. Ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao, ny valiteny rehetra eo amin'ny fiainanao ao amin'Andriamanitra avokoa. Voavalin'Andriamanitra avokoa na valiteny farak'izay sarotra indrindra tsy voavalin'ny fianakavianao mitambatra hatramin'ny manam-pahaizana sy ny filozofa sy ny manam-pahefana sy zay rehetra fantatrao hain'i Jehova avokoa zany. Fa tsy tatin'i Jehova Andriamanitra ny mahita anao ny mahita antsika mandeha manontany sy mitoky sy miankina amin'Andriamanitra hafa. Androany dia tena amintsika hoe ny zavatra nahazo any Azia teto tsy dia tena zavatra gravy. Mbola afaka ny teny, mbola afaka ny saina, mbola afaka naniraka ny olona. Ny anjera ihany mba tsy tahaka ny lehilahy ny tenin'ny Paoly ny anjera avy teny dia maty. Nefa na dia maty ary lehilahy ny anjera tamin'ny andro ritonian'ny Paoly teny le restory tadidinareo zany teo amin'ny rihana ambony maty dia ny anjera dia maty. Natsangana tamin'ny maty teo eo, natsangan'ny Paoly tamin'ny maty satria Paoly dia mpaminan'ny Jehova. Ko raha ity veravana Azia ny anjera avery ambony Elinga ravana teo e. Hitanao tsy mahitanao hoe Eli zany eo fa tsisy ilana azy. Maty antoka ny olona mba niarany aina tamin'izany Eli zany fa mitady Balazeboba any ekrona. Nefa ny Andriamanitra Eli tsisy tsy hainy mandatsakafo any porofony. Tonga dia 100 lahy, 2 amby 100 lahy zany dia maty. Satria tonga aloha ndraiky amby 50 lahy nidina ny afo. Tonga ny faharoa nidina ny afo. Entin'Andriamanitra naporofona fa atao amiko ny tanana, atao amiko ny hery. Asa miov'Andriamanitra zany ianao. Na misy miteny anao hoe aty misy Andriamanitra tena farak'izay tena tsy misy ohatr'izany. Mitandrema tokoa lazao indray fianakaviana. Eto indray zao dia miteny sena tadidiko ity zavatra ity. Fa misy fisolokiana avolenta takany Antarès indray miala any, sadria ny anarany teo Longrich. Longrich angamba izay. Takan'ireny stilany Antarès ireny any dia afahary indray fianakaviana tsy ho verivery vola amin'ireny. Longrich ny anaran'ilay izy. Fa misy olona manaparitaka an'izay zao any Madagasikara. Tambajotra vaovao aka vola kafetsena takany tamin'ny andron'ny Antarès any ity Longrich ity. Teneno afahary ny fianakaviana tsy hiditra amin'ireny na tsy te ho very vola indray. Ny teo rehefa tsy te nanaovana azy. Zay ny afatra ny tenenantsika androany. Tsy ny aretina no nahafaty fa ny niovan'Andriamanitra. Nanontanian'Andriamanitra. Raha androany teteny aminao anatin'ny teny antsika hiara hiankina amin'Andriamanitra. Fa mahavita antsika io Andriamanitra io. Andro itentsika ny miankina aminao tompony mety amiko fa aza manompo Andriamanitra fa voame mahafaty. Neo varainareo ny afatra androany dia samy hita iny tompo isika rehetrarehetra. See
kely fa tazatapaka ny fandarantsika. Yankee